Manatitra ny arahaba ho an'ny olom-pirenena manjo indray izao fandarana izao. Vaovao mahafinaritra manodidina ny fanavozana isa taona ny lisam-pifidianana izay nifaranana ny talata faraka amin'ny 3 janoary lasa teo. Antontanisa vonjomaika avy amin'ny CENI, nahitana fiakarana manodidina ny 4,4 ny isan'ny mpifidy ny soratra anarana ny taona 7,4,7,4. Raha toa ka 2,7,1 izany fiakarana izany tamin'ny fanavozana ny lisam-pifidianana ny taona 5,4,7,4. Izany hoe raha 5,4,7,3 sy 9,7 tapitrisa ireo mpifidy tao anaty lisitra eri-taona lasa izay dia niakatra ho 7,9 sy 7,4 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra vonjomaika hatreto. Mbola ho hita ny fanatsarana hatramin'ny 5 aprily 7,4 daty amaranana tanteraka ny lisam-pifidianana 7,4,7,4 raha nambarany filohan'ny CENI. Efa maro ireo CED nahatonga vokatra eto Amborofohibe fa mbola misy ihany koa ny tsy nahatonga ny azy noho ny antony isan-tokony. Io mbola arretage provisoire au 31 janvier fa mbola manatentsika zany dingana anankiroa ny dingana anankiray voalohany ny fanatsarana an'io vokatra io zany atao anatin'ny andro vitsivitsy fa manantena ihany koa tsika indrindra fanatsarana an'io vokatra io raha tonga ny arretage définitif au 15 avril. Arak'izany mbola misy amin'ireo ratsa-mangaika ny CENI ny nivon'ny distrika na ny CED no tsy nahatonga lisitra vonjomaika eto nivon'ny CENI-Fohibe. Andrasana ireny lisitra mbola tsy tonga ireny ary aorian'izay dia averina isam-pokotany indray ny lisitra vonjomaika avy etỳ amin'ny CENI-Fohibe. Izy petadrindrina eny anivon'ny fokotany ho fampahafantarana ny olom-pirenena fa manomboka ny 20 andro azo manamarina sy manitsy ny mombamomba azy ao anaty lisam-pifidianana na ihany koa hitondrana fitarainana raha toa ka ilaina izany. Salama président. Si, inona français? Masaka namarina ny anarako anaty lisam-pifidianana. Tena fotoana mihitsy zao mandsosy ao. Ianao koa fanaova takazy. Manatona ny fokotany misy ianao. Amarino tsara raha tafiditra ao amin'ny lisam-pifidianana ny anaranao. Raha sanatrika misy diso, aza misalasala manao fanamariana. Ary raha misy fisoratana anarana mampiayanao, dia lazao hampiandraikitra ny fifidianana ao amin'ny fokotany zany. Entany koa ny manodidina, ny fianakaviana sy ny namana, satria rehefa marina daholo ny mombanao rehetra ao anaty lisam-pifidianana, izay ianao vao afaka mifidy ara-dalàna. Za anaty lisam-pifidianana ary ianao?